dia ampifaliana lehibe tokoa no iarabana atsika menakavy manaraka tsy tapaka ny izao fandarana izao na amin'ny fahita lavitra ny télévision na amin'ny onjapeo izay raha atsika amin'izao fotoana izao a ny zava-dehibe moa dia izao hoe tsy diso anjara atsika menakavy a fa mbola tsarovanaandriamanitra trany misy olatra any amin'ny 7 milliards anoany nisan'ny olona eto ambonin'ny tany kanefa dia tsy adinon'andriamanitra iza tsy adinon'andriamanitra ianao a izay manaraka an'izao fandarana izao a enony ny fitarainanao ary voarainy a ny antsoantso ao anatin'ny fonao ao izany ny antony mbola mahatonga an'andriamanitra hiteny aminao a amin'ny alalan'ny baiboly amin'ny alalan'ny toroteny a amin'izao fotoana izao fianarana no ataontsika eto a école biblique a fianarana tenin'andriamanitra mianatra fiainana mianatra baiboly a dia andaotsika hivavaka amin'izao fotoana izao a metraka ny fotoana eto a eo am-pelantanan'ny tompo mba mitana maheron'andriamanitra ny fanahy masina no ombatsika nefa mialohan'ny vavahantsika aloha alohantsika hiarabany paster aloha manona ny fiadanan'ny tompo paster Alvarez manona fiadanan'ny tompo atsika menakavy tompo hivavaka arsika tompo raha eo dia misaotra anao zay satria tsy mahafoy anay ianao ary tsy manadino anay na eo aza reo olona marobe maneran-tany samy manana ny problema samy manana ny etaeta samy manana ny antsonantony mitoerana maro samihafa izay misy azy ihany dia tsy adinonao zahay fa miaino anay ianao mare anay ianao mahita anay ianao mitsinjo anay ianao ary dia teny aminay ianao amin'izao fotoana izao teny aminay amin'ny alalan'izao toroteny fampianarana fianarana tenin'andriamanitra izao mitenena ny mpanomponao fa vonina ihany ny mpanomponao ka aoka ny fahasoavanao sy ny fitahinao irotsaka be dia be aoka ny fanambinanao tompo hikorina amin'izao fotoana izao ny herin'ny fanahy masina ny herin'andriamanitra hiasa amin'izao fotoana zay andrenesanay ianarana ny tenin'andriamanitra izao dia hisy zavatra tsapanay hitombondray ny finoanay hiamatanjaka indray zay hiasa lama hisy fetraikany aminay zao dia zao fianarana tenin'andriamanitra izao ary hisy fetraikany aminay ihany koa amin'ny ho avy fetraikany tsara amin'ny anarana Jesosy Kristy tompo misaotra Jesosy eo amen. Eksodosy toko 10 loza fahavalo dia ny valala izay indray novakitsika amin'ny anarana Jesosy andiny voalohany Eksodosy toko 10 ary Jehova tamin'ny Mosesy makanesa ao amin'ny Farao fa izao efa nanamafy ny fon'ny Farao efa nanamafy ny fony sy ny fon'ny mpanompony mba hanehoako izao famantarana izao eo aminy ary mba holazainao ho reniny zanakao sy ny zafinao zay zavatra nataoko teto Egipta sy izay famantarana nataoko teo aminy mba ho fantatrareo fa izaho ny Jehova. Ary Mosesy Arona dia nakao amin'ny Farao ka nanao taminy hoe zaho nolazain'i Jehova Andriamanitra ny Hebreo mandra-paoviana no andavanao tsy hanitry tena eo anatrehako alefaso ny oloko mba hanompo ahy fa raha mandaka tsy mandefa ny oloko ianao indro ahatonga valala amin'ny taninao rehetra aho raha mpitso dia andrakotra ny tany rehetra reny ka tsy ho hita ny tany dia hohaniny ny sisan'ny avandra zay navela ho anareo ka hohaniny avokoa ny hazo rehetra zay maniry ho anareo any an-tsaha dia ameny ny tranonao sy ny tranon'ny mpanomponao rehetra ary ny tranon'ny Egiptianina rehetra ireny ary tsy mbola hitany rainao na ny raibenao zay toy zany hatrizay andro ny ainany tety ambonin'ny tany ka mandrak'androany dia niodina izy ka niala teo amin'ny Farao ary io mpanompo Farao taminy mandra-paoviana no fandrika amintsika iny lehilahy iny alefaso reo olo reo hanompo an'i Jehova Andriamaniny tsy mbola fantatrao va fa efa simba Egipta dia nisy nampiverina any Mosesy sy Arona akao amin'ny Farao indray ary izy taminy mandehana manompoa an'i Jehova Andriamanitra reo nefa izavy moa no andeha ary izy Mosesy ny tanora sy ny antitra aminay no entinay andeha ary ny zanakay lahy sy ny zanakay vavy sy ny ondry amanosonay ary ny ombonay koa entinay andeha fa hisy andro firavoravonay ho an'i Jehova fa io Farao taminy aoka omba anareo ihany ane Jehova raha andefa anareo mba amin'ny zanakareo madinika ao mitarema fa misy ratsy eo anohanareo tsy izany fa mandehana ianareo lehilahy lehibe ka manompo an'i Jehova fa izany dia davinareo ary izy reo lahy dia noroahana hiala teo anatrehan'ny Farao ary io Jehova tamin'i Mosesy ainjiro ambonin'ny tany Egipta ny tananao hiavian'ny valala
dia hiakatra eo amin'ny tany Egypta ireny ary dia inana zava-maniry amin'ny tany sisa rehetra sisany avandra dia naintsitry Mosesy tambonin'ny tany Egypta ny teny ary Jehovah nitondra ny rivotra avy any antsinanana ka ny amin'ny tany mandritra n'iny andro sy ny alin'iny ary noho ny maraina dia nitondra ny valala ny rivotra avy any antsinanana ary ny valala niakatra ao amin'ny tany Egypta rehetra dia nipetraka manerana ny tany Egypta rehetra ary nampahory indrindra ireny ka tsy nisy valala toy izany tany aloha ka tsy nisy valala toy izany koa ary tataoriny koa tsy hisy toy izany fa nandrakotra ny tany rehetra ireny ka efa maizina ny tany ary nohany ny anana rehetra teo amin'ny tany sy ny voankazo rehetra izay sisan'ny avandra ka dia tsy nisy sisa zava-maitso eran'ny tany Egypta rehetra na tamin'ny hazo na tamin'ny anana tany an-tsaha ary Farao dia napaka ny Mosesy sy Arona faingana ka nanao hoe efa nanota tamin'i Jehovah Andriamanitrareo sy taminareo aho ary ankehitriny masina ianareo mamela ny fahotako izao indray mandeha izao ihany ka mangataha amin'ny Jehovah Andriamanitrareo ampialany amiko izao mahafaty ray loha izao monja dia niala teo amin'ny Farao izy ka nangataka tamin'i Jehovah ary Jehovah natonga rivotra mahery indrindra avy eny andrefana kosa izay nitondra ny valala ka namarina azy tao amin'ny ranomasina mena dia tsy nisy sisa intsony ny valala eran'ny tany Egypta rehetra na dia iray akory aza nefa Jehovah nanamafy ny fon'ny Farao ka tsy nandefa ny zanak'Israely izy zay io le teny farany io pastera tena goavana be nefa Jehovah nanamafy ny fon'ny Farao ka tsy nandefa ny zanak'Israely izy ery amin'ny andininy voalohany koa dia izy ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy makanesa amin'ny Farao fa izao efa nanamafy ny fony nanamafy ny fony eo aloha zany zao pastera tena misy zavatra anankiray goavambe mihitsy izay resahan'ny Baiboly sy fampianarana ifampizarantsika amin'ny reto olona ireto dia le teny hoe no amafisin'Andriamanitra ny fony raha mandinika nio tantara io ianao hatrany amin'ny toko faefatra toko fatelo toko faefatra dia voalazan'ny Baiboly hoe i Farao izy tenany no nanamafy ny fony azonao zany hoe tsy Jehovah nanidin'ny fony Farao tany am-boalohany fa i Farao ihany no nanidin'ny fony vazotsika vakena nge pastera ato amin'ny Eksodosy toko fahenina Eksodosy toko fahenina andiny fefatra amby folo andiny faefatra amby folo amin'ny vaky toy izao hoe Eksodosy toko fahenina andiny faefatra amby folo izao lohany toko fafito andiny fefatra amby folo ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy efa mafy ny fon'ny Farao ka manda tsy andefa ny olona izy zay efa mafy ny fon'ny Farao ka manda tsy andefa ny olona izy dia raha mandehanao mandinika ny tohin'izy io ery amin'ny toko favalo dia andiny fadimy amby folo vakeo ny andiny fadimy amby folo vaky toy izao dia hoy ny omby azy tamin'ny Farao raha tsy tanan'Andriamanitra ity nefa ny amafy ny fon'ny Farao ka tsy neno azy mirahalahy izy dia arak'izay efa nolazain'i Jehovah ery amin'ny andiny favalo amby roapolo dia favalo amby roapolo ary Mosesy Arona niala teo ary Mosesy niala teo amin'ny Farao ka nangataka tamin'i Jehovah ary Jehovah dia nanao araka ny tenin'i Mosesy ka nampiala ny lalitra betsaka tamin'ny Farao sy ny mpanompo ny ary ny vahoakany ka tsy nisy niangany reny na dia iray akory aza kanjo Farao nanamafy ny fony ray tamin'izany ka tsy nandefa ny olona io zany tena tiako tsindrina pasteur io olona ozy izy ny voalazan'ny ten'Andriamanitra any amin'ny obolany manao hoe izay anarina matetika ka miamafy atoka dia ho torotoro tampoka ary tsy hisy fasitranany ianonao tsara ny famirapon'Andriamanitra tsy misy fetra famirapon'Andriamanitra tsy misy fetra fa Andriamanitra mamindra fofoana ary afaka mitona ny olona ho any amin'ny fiainana mandrakizay foana Andriamanitra fa ny famindrapoton'Andriamanitra amina sehatra ohatra ny hoe hitanao ohatra hoe amina sehatra hoe famahana olana na resaka aretina misy fetrany iny misy fetrany ny famindrapon'Andriamanitra ho any amin'ny fiainana mandrakizay amonjy ny olona tsisy fetra
Nimbedabe nefa mahita otrao pasteur. Itorina teny olona io, itorina teny olona io dia tena tsy mety mibebaka. Tsy mety mibebaka. Fa 2 andro alohan'ny hafatesany. 2 andro alohan'ny hafatesany, alohan'ny hafatesany. Tena n'olo tena ho an'i Jesosy izy. Dia tena nibebaka izy. Za tena mino fa raha maty io lehilahy io dia nahita ny famindram-pon'Andriamanitra izy ary andova ny fiainana mandrakizay. Ahita ny famindram-pon'Andriamanitra izy andova fiainana mandrakizay, fa izy tsy nahita famindram-pon'Andriamanitra tamin'ilay fanasitranana. Azonao le resaka? Tsy nahita famindram-pon'Andriamanitra izy tamin'ilay fanasitranana, fa nahita ny famindram-pon'Andriamanitra tamin'ilay fibebahany mba handova ny fiainana mandrakizay. Satria ny olona rehetra tsy maintsy ho faty daholo. Efa imbedabeatra ny mahita olona ohatr' zany. Efa any amin'ny hôpitaly izy, any amin'ny hôpitaly. Efa tetina voana accident tampoka. Dia mibebaka, raha izao fanahiko Jesosy any. Vonjeo a tompo, anompo anao amin'izay ahe. Raha iandro aorinany iny fibebahany iny, vita ny tantarany maty izy. Maty izy. Fa izao, izy tsy sitrana tamin'ilay accident. Tsy nahita famindram-po izy zany le hoe ositrany nary. Na mivavaka aza amin'ny pasteur, mivavaka ho azy, dia tsy ho sitrana izy pasteur. Tsy nahita famindram-po tsony izy zany amin'ilay resaka ara-pahasalamana sy le fanasitranana, fa nahita famindram-po izy ny amin'ny idirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Azonao? Ka misy fotoana Andriamanitra miantso foana ny olona. Miantso. Ary za dia miteny an'ireto mpijery reto pasteur manao hoe taniremo sotara tompoko. Taniremo sotara. Fa ny famindram-pon'Andriamanitra makasika ny fanasitranana misy fetra. Ny famindram-pon'Andriamanitra makasika ny vahaolana misy fetra. Ny famindram-pon'Andriamanitra makasika ny fitahiana mety misy fetra. Dia mahaiza manararoatra dia mbola miantso anao Andriamanitra hoe avienao ositraniko, avienao fa many olanao aho, avienao fa hotahiako ane ianao hoe, avienao fa hidirako atsehatra ane ianao hoe, hidirako atsehatra. Dia ny mbola mare an'ireny feo reny ianao ry havako, dia aza manamafo. Fa ny raharabe zany pasteur Alvarez teto nodomin'Andriamanitra aloha farao tamin'ny resaka loza voalohany hoe iny izy ty nanovanany rano rehetra ho tonga raha. Dia tsy taitra fa nanamafo hoe zavatra tsy mahataitra azy. Nandeha indray ny loza faharoa dia ny sahona. Dia mody mibebaka kely izy. Dia aveo indray miverina nanamafo hoe tsy rarahiko, tsy rarahiko zany. Nandeha indray ny loza fahatelo ny moka ny lalitra. Dia tsy nirara iny fa voalaza ny Baiboly hoe nanamafo foana izy. Mody ny bebaka kely izy. Mody ny bebaka kely. Dia aveo indray miverina nanamafo. Azonao le izy? Niverina nanamafo. Za tena miteny an'ireo olona ireo pasteur zay mpijery an'ity fandarany ty, fa anenenanao io tompoko. Ary any amin'ny ain-dehibe anao ny hafarany no kasihan'Andriamanitra. Bitabe tanora nge za mahita an'izany pasteur e. Tanora teneninao izy dia mody endry izy eo. Tsy hanao tsony ahy e, iendry ahy e, fay ahy e, tsy angalatra tsony ahy e, ajanoko ny ditra e. Dia iny izy fa mody hitanao 2 herinandro mivavaka. Afaka 2 herinandro izy iny ndray fa miletika. Reny le rangary le ranga mody miteny amin'ny vadiny, ibebaka ke tsy hanao sipatsony azy, tsy ampirafitsony ahy e, hijanona amin'izao iendry amin'izay tonga ny tombo avao. Efa voakapoka ny ato amin'ny vavoniko zao tena marary mafy mihitsy a, tena noho ny toka tsy sotrotsony aka, tsy sotro toka tsotony a, marary a, noho ny sitratsitrana kely indray mivavoniny. Satria ny délivreny le vadiny, nametrany le vadiny tanina fa le vadiny mivavaka. Noho ny tome zany anatin'ny arety mba tonga avy ianao mivavaka. Iny izy hita aloha izy 3 herinandro izy iny hitanao mivavaka izy ny 2 isan-kerinandro, iny 3 isan-kerinandro hitanao izy tena mivavaka. No sitrasitrana indray ajanony amin'izay ny fivavahany, verina indray izy misotro.
azonao ao anatina problème be izy amin'ny toeram-piasana de zao ny ao an-tsainy tsy anao sipatsony aneny mba hita mambavaka mba ilamina iolana any am-piasana io e fa raha milamina iolana any am-piasana io za tena de iny izy ohatra ny hitanao mivavaka fa tsy anao vehivavy tsony ary rehefa milamina iolana any am-piasana satria fatany hoe kapok'andriamanitra ny ilay izy fatany hoe kapok'andriamanitra ilay izy de tsy hainao vehivavy tsony izy tsy araka amina vehivavy tsony e fa vao milamina indray le olana any am-piasana ray volana iny ndray izy miverina am'le vehivavy reny le hoe manamafy fo azonao ohatran'io le atao farao ohatran'io le atao farao rehetra sendrasendra olana kely izy kapohan'andriamanitra kely de tena hitao mibavaka fa mafimafy kely eo amin'ny tribunal eo a raha miva io pastera hivavaka pastera niva le olana nga izy tazanao zany iny ndray misy olana ambonimbony mafimafy kely ndray manao voady fanekeny eo ndray izy tena zay vao tena iova tena itya vao tsy andangy intsony tsy andangy intsony miva le olana nga izy hita fa za de milazapinao fa oriatan'andriamanitra indray mandeha io olona io ary any am'le tena tsy afahany manao voady intsony azonao satria io mivolazany baiboly eto hoe nanamafonyfony farao fa rehefa tonga ato amin'ny toko fafolotsika pasteur de nitsindrin'ny baiboly tsara hoe eo amin'ny andin'ny faroapolo nefa Jehova nanamafony fony farao ka tsy nandefa zanak'Israely izy zany hoe lasa tsy farao intsony nanamafo fa i Jehova ndray nanidy azy taty ivelany Jehova nanamafy azy taty ivelany grave be zany pasteur Alvarez izany hoe ianao manamafo io zanakao maditra zanakao vavy io vadinao ianao maditra mijery nyty fandarana manamafo tsy mety bebakio indray andro any na te hisokatra raha ny fonao andriamanitra indray manidy azy aty ivelany tetonge pastera efa tsy saika hisokatra ihany ny fony farao e azonao satria nytenen'ny mpanompony izy jerenao ny amin'ny andin'ny favalo vakio ane dia anisy nampiverina Mosesy sy Arona azava de eo amin'ny andin'ny fafito vakito zao ary ny mpanompo ny farao taminy mandra-pahoviana no fandrika ao amintsika iny lehilahy iny alefasa ireo olondreo a nompo anjevoandriamaniny mba tsy mbola fantatreo va fa efa simba Egypte dia anisy nampiverina ny Mosesy sy Arona ka ao amin'ny farao indray ary izy taminy mandehana manompoa anjevoandriamanitra reo nefa izavy moa no andeha jerenao tsara nisokatra ny fony farao teto allo arynareo mandeha am'izay fa potika ny taninay e andanonareo manompony andriamanitra reo efa nisokatra fa tampotampoka teo miverina tamin'ny fanapa-keviny ray fa raha hoe tena ohatrany tsy avelako andeha ndray reto satria naninona nisokatra le tao anatiny fa nytaty ivelany nidin'andriamanitra azonao le tao anatiny amin'ny mahafarao azy de nosokafana fa nakaton'andriamanitra hoe ianao tsy amelako raha tsy potika hatramin'ny farany ary de tena mampalahelo pasteur fa misy olona efa tratran'izany zay no mahatonga na miteny ianao mijery anyity fandarana isanandro anao mijery an'izao fandarana zao impiry ianao nefa saika napa-kevitra misy an'reto olo reto nge pasteur Alvarez zay mijery an'izao fandarana zao tapa-kevitra hivavaka am'izay tena nompo an'andriamanitra am'izay tsy maintsy tonga any ahy e hoany eo mbo fandrinao izy mivady amresaka hoany aneny zany eny tsy maintsy andeha hivavaka tena ohatrany tapa-kevitra ihany hivavaka aloha iary tapa-bolana kely tapa-bolana impiry zay no nangatahanao herinandro impiry zay efa saika andeha ianao tamin'ny herinandro toy izy ianao alohandray amin'ny herinandro de mbola iandro rovina indray ianao fa ny afarany amin'ny fotoana isokafanao mihitsy tadidiko tsara indray andro pasteur nisy lehilahy anankiray zay efa pino izy io de miverin-dalana izy miverin-dalana fa le vadiny ray le vehivavy nandroso foana le vehivavy tany atamatavy tany ny atako anita tareo de tratrana kapoka foana le rahalahy kapoka avy amin'andriamanitra de iverina izy neny iverina hivavaka fa izy tsy tafaverina mihitsy tsy mety hivavaka mihitsy tsy nety tafaverina teo no grave be de indray andro izy efa nararirary kely de zao no nataony tena ho avy am'izay neny mantsy le vadiny zany hivavaka am'izay mama misabotsy hiverina am'izay sasao ny akanjoko amboary ny akanjoko tena diodiovo daholo ny akanjoko fa andeha inona ozy izy ianao pasteur asabotsy izy andeha
alarby fo laka misy azy zay laka misy fozoma laka misy fozoma izy amin'ny efa nararirary efa narariraryn'le aretina mahazo azy nandora pastera mandrakalana nandora de niantso any vadiny any amin'ny am'ro sasany maraina niantso atao trano amin'ny telo maraina tany any andao pastera ozy izy fa tena marary mafy le vadiko fa tena izy ozy izy efa tapakevitra hivavaka niverina hivavaka ny akanjony efa sasako daholo fefa hivavaka izy fa tratrany aretina be any zay izy de tena hoe hiverina hivavaka izy zany pastera ozy izy fa kanjo ozy izy alina nandora be izy pastera de ohatranao de nilozako rereo fa andolo mba hivavaka ho azy any tonga tany pastera efa feno rano gorodona ray manontolo izy nandora efa feno ra izy ninjera be ambony farafara efa misondra nijera be ambony farafara efa misondra nitsapako efa mangatsika maty satria le lalana mandehanana de tongotra le lalana eo amin'ny 20 minutes eo safia zany eo amin'ny atsasakadiny mahery tao le vehivavy nakany de aller retour mety eo amin'ny adiny ray latsaka teo zany hatramin'ny fiomanako tao jerena le izy efa mangatsika fefa feno rano trano ray manontolo nandora zany hoe tena nidikina amin'ny fotoana izy efa saky anapa-kevitra nanomboka talaty izy zany efa niteny an'le vatany hoe tena amboariny akanjoko fa izy zany le hivavaka kanjo nidin'andriamanitra ty ivelany de iny vonony de tsaintsony moa na ny devolo koa ny namono azy na hoa ka eo ny tiana ho tenenina hoe indraindray ho atakandro io no animba zavatra be da be ho fiainany olona ary misy olona tsy tokony hopotika pasteur fa tara amin'ny fotoana an'andriamanitra mangatakandro lavo zao efa mahen'ny feo an'andriamanitra ihany mandehany ianao mivavaka mandehany ianao mivavaka mirosoa ianao mivavaka mandrosoa ianao mivavaka fa mangatakandro pasteur kanjo vonono ny devolo tampaka izy zany nanamafo fa ny afarany lasa andriamanitra mihitsy nanidin'ny fony ty ivelany teny vonono ny devolo am'izay zany ny zavara hitandremana fa zany ny problème fara hoeto pasteur alvaresa marina zay pasteur hoe andriamanitra mihitsy no nanidin'ny fony farao ary any amin'ny boky ny apokalypsy any moa de misy tenin'andriamanitra tahaka an'izao ary ny anaran'i jesosy mihitsy de le hoe le manidy ozy izy ka tsisy mava ary mamoka tsisy mahasokatra rehefa andriamanitra zay no manidy pasteur tsy misokatra zantsona tsy misokatra mihitsy io na fomba ahoana na fomba ahoana karaka ny teninao teo hoe de ny mbola tsy tara loatra de mbola tsy tonga zay fanidin'andriamanitra fo zay de mila manapa-kevitra aingana maika de maika raha fitiniko le tantarany ty toko fahafolo ty de ohatroatra zao le fandeha nisy teo pasteur hoe ny ran'andriamanitra ndray zany mosesy arona ao amin'ny farao ary niova kely ndray le fomba fitenin'andriamanitra azy taolo izy de miteny manao hoe alefasy ny oloko hanompo a fa teto ndray de hoe alefasy ny oloko mba hanompo a ohatrany hoe enao ry farao no misakana ny olona tsy hanompo anah ka raha fa tazominao ty ny olona de tsisy afaka manompo anah noho zany tsy maintsy alefanao re olo reo de izy andriamanitra matsany farao hoe raha tsy alefanao re olo reo a farao moa zany de nanda de ndefa ny valala anapotika ny taninao de efa araka ny teninao teo pasteur de efa nanomboka natahotra efa nanomboka nisy mpanompo farao saiky ambanino ihany kanjo mo farao de nanamafy farao fony a dia nandroka izy roa lahy zany tsy ndroasina ndray teto amin'ny farao tamin'ny voalohany fa tonga de avy ny teny aliafatra de niala de nampalatsony farao izy tsovy miverina ndray izy mirahalahy de miverina ndray a dia nivadika ndray moa farao araky ny zavatra vakitsika teo a hoe tsy ny ankizy madinika tsy mandeha fa ny lehilahy lehibe rery ihany mandeha de ndroasiny zareo ndray mosesy arona niala teo ary de tonga ny valala araky ny tenin'andriamanitra nandrakotra ny tany Egypta rehetra ary loza indrindra zany valala zany pasteur satria de maizina mihitsy zany le tanàna maiziny valala rakotra tanteraka tena tsisy mangirana mihitsy ny tany Egypta ray manontolo kapoka avy any amin'andriamanitra zay zavatra zay de zao ny voalazan'ny tenin'andriamanitra verendrako am'izay le andiny fahafolany andininy voalohany pasteur manao hoe andiny faharoa ary mba holazainao reny zanakao sy ny zafinao zay zavatra nataoko teto Egypta sy zay famantarana nataoko teo aminy mba ho fantatra reo fa izany Jehova teo zay mafisam-pony farao zay pasteur teo zay fifadian'ny farao tamin'andriamanitra na de farao aza mpanjaka tamin'izany fotoana zany de mbola noporofon'andriamanitra indray pasteur teto fa io Jehova andriamanitra io de lehibe lavitra noho farao ka nininona sakatsaka nataon'ny farao a
dia Andriamanitra te-ampisehony voninahiny foana ka tamin'ny voalohany aloha dia zao no ten'Andriamanitra mahatsiany Farao hoe ny antony tsy namonoko anao aneo izy izy dia mba ho fantatrao mba ho hitany masonao ny zavatra ho ataoko eto amin'ity Egypte fa raha ny voniko anao dia efa maty fa mba olazaina amin'ny tany rehetra ny voninahitro any amin'ny toko fasivy any izy zay ten'Andriamanitra zay amin'ny voalohany zany Andriamanitra dia na tsy tia andefa azy Farao dia le voninahitr'Andriamanitra zay tsy voasakana fa hitan'ny olona rehetra manodidina ihany na dia tsy tia andefa azy Farao eto zay voninahitr'Andriamanitra zay tsy voasakana fa tsy maintsy ho tantaraina amin'ny taranaka faramandimby ihany zay le ten'Andriamanitra hoe Jehovah no tsy niova omaly sy anio ary mandrakizay ka ianao zay vonany anara-dian'Andriamanitra anaiky an'Andriamanitra dia zao na tsy anaiky aza ny olona manodidina anao na tsy ino aza ny olona manodidina anao na tsy anaraka anao aza ny olona manodidina anao ka vony ianao hanompo an'Andriamanitra dia zay ny tsy finoan'ny olona tsy masakana ny voninahitr'Andriamanitra tsy iseho ny tsy finoan'ny olona tsy masakana n'Andriamanitra tsy hitanao sy ny taranakao any arinany fa rehefa Andriamanitra miasa tsy voasakana mihitsy zay heriny zay fa na tiany Farao na tsy tiany Farao tsy maintsy ren'ny olona rehetra ny tana maherin'Andriamanitra ary marina dia marina ny teninao teo paster hoe rehefa Andriamanitra zay no manidiny fony olona dia misy fahasoavana tsy ho voarainy mihitsy araka ny teninao teo misy karazana fahasoavana raisin'ny olona anankiray misy karazana fahasoavana tsy ny raisiny ary mampatahotra zay paster tahaka an'le lalahy teo amin'ny hazo fijalinana e paster ny aiky an'i Jesosy izy hoe tena zanak'Andriamanitra ianao Jesosy fa matsarovy rehefa tonga ny fanjakanao ianao nanaiky mihitsy Jesosy eny ary dia efa voavela ny helikoptera voavonjy ianao fa ianao tsy maintsy faty ianao amin'io fijalinao tsy afaka le fijalinao satria tara loatra le fanapa-kevitra ary zay fanapa-kevitra tara loatra zay dia indrisy fa rehefa misy olona anankiray tratran'izay dia manenina paster manenina tena manenina ka dia mbola misy fotoana dia zao aza manamafy fo aza mangatakandro ary ianao zay mitory filazantsara mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra aza matahotra ianao na tsino aza ny olona fa hain'Andriamanitra foana manavaka anao mampiseho ny voninahiny tsy aminao rery ihany fa amin'ny olona manodidina anao amin'ny ray firenena anao hatrany ampitan-dranomasina any ny eran'ny tany rehetra raha misy olona paster ny tena tanjon'Andriamanitra raha misy olona tena manapa-kevitra dia mety misy zavatra tsy takatry ny saina mihitsy ataon'Andriamanitra amin'iny olona iny paster horehatra ny ampitan-dranomasina hore manera-tany mihitsy ny fomba an'Andriamanitra ny olona anankiray raha tena niran'Andriamanitra io olona io paster faharoa paster dia zao na fahatelo Mose sy Arona dia navahan'Andriamanitra mihitsy ary tsy tapaka mihitsy ny fifandraisan'Andriamanitra tamin'ny Arona sy Mosesy tsy netapaka mihitsy io fifandraisana io fa nitohy ary dia nahita olona tena araka ny fony mihitsy Andriamanitra ary zay ny antony anaovan'Andriamanitra zavatra goavana be tamin'ity Mosesy ty satria tsy nivadika tamin'Andriamanitra tsy niala tamin'Andriamanitra nifandray tamin'Andriamanitra mandrakarivo ty Mosesy ty na mivavaka ho an'ny fahavaliny aza Mosesy dia nenon'Andriamanitra zay fa feon'zay ninona zany nangatahany Mosesy tamin'Andriamanitra dia ho azony ka ianao koa raha angataka zavatra ianao ka tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy ho azonao zany ary raha tsy mangataka amin'Andriamanitra ianao dia tsy ho azonao zany fa zay mangataka amin'Andriamanitra no mahazo ary Mosesy dia efa nanana fifandraisana efa zatra niaraka tamin'Andriamanitra paster ary niaro ny kolokolo zay fifandraisana tamin'Andriamanitra zay ity Mosesy ty paster zava-dehibe zay paster Alvarez amin'ny sabotsoavy izao dia mbola misy ilay fotoana goavana izay hoe anamotsanatsika mihitsy ny heriny fahavalo tsy ny fahavalo fotsiny fa ny heriny fahavalo izany hoe azavaiko tsara le lohahevitra paster ny amin'le hoe tsindriko tsara le lohahevitra ny mampatanjaka ny olona anankiray dia misy zavatra ifikirany eo tsy maintsy misy zavatra ifikiran'ny olona anankiray zay mampatanjaka azy ohatra hoe ny filoha-pirenena anankiray izay voafidim-bahoaka ka nipetraka ho eo amin'ny sezany dia ny vahoaka ny nametraka azy teo vahoaka zany ny heriny azanao vahoaka ny heriny ohatra hoe ny miliardera anankiray eto amintsika manera-tany misy olona tsy migadra mihitsy nagadraina ohatrany ahoana ara na tedavina amin'ny fomba ahoana ny andeha tena tsy migadra satria izy manam-bola
na de nanao ratsy be na de nanao ratsy ohatry ny ahoana ary tsy migaro izy satria manam-bola de vola ny heriny azonao safia vola zany ny heriny misy karazana olona na de terina hoe hitanao zao ary za tena nahitan'zany pasteur lehilahy nanadala zaza kely zaza tsy ampy taona le zaza tsy ampy taona amin'ny efa 20 taona latsaka kely fa tena ngigaja 2 taona 3 taona tany amponja nefa de hoe ohatrany hoe nresadresaka fa nadaladala teo fotsiny de karazana endrikendrika fa ngigadra tany amponja fa efa nahita olona tena hoe niaraka tapina vehivavy 7 taona zazavavy kely 7 taona de nentiny na de ndeheraka Madagasikara io zazavavy io de nitorina tamin'io izy de herinandro fotsiny izy ny tany amponja de nivoaka de afaka madidio de ohatrany hoe afaka ohatrany hoe nisiny izy zany ohatrany hoe sazy miantona fotsiny nahazo azy i olona io zany manana ny tanja sy manana ny heriny ka rehefa handresy ny fahavalonao anao mbola resantsika foana zay pasteur dia tsy ilay fahavalonao directa ny tokony mahalinanao fa ny heriny idina no iny ny tokony mahalinanao iny aiza ny heriny ary raha vo any amin'ny heriny no potika anao no ravanao de menjera ho azy ny fahavalonao raha vo any amin'ny heriny no midaraboka eto zao raha mijery an'ity tantara ty anao de mbola verina ihany le tantara fa fantatra tsara hoe ny herin'ny farao a hanina sakafo rano vokatra any antsaha azonao fa tena motsan'Andriamanitra mihitsy nge na lefa n'Andriamanitra aloha ny avandra ainao tsara zany herina avandra zany ary tsy avandra mitsitsitsy zany fa tena mahafaty olona nafaty biby fiopiretsaretra mihitsy zay tany antsara rehetra maty ny ho avandra io potipotika de mbola mbany isy nitsangatsangana kely sisa izay maty zay tsy maty potiky ny avandra nrarafa ny valala daholy am'izay nrarafa ny valala ary tsisy nininona niangana intsony ny zava-maitso tao amin'ny tany Egypta tsisy nininona zava-maitso niangana intsonina ny kely ary zany hoe any amin'ny herin'ny Egypta iray manontolo mihitsy herin'ny Egypta iray manontolo mihitsy no nidomin'Andriamanitra no mipehan'Andriamanitra ary tsy namelan'Andriamanitra raha tsy nidaraboka mongomongo tanteraka de io ny afarany tsy maintsy nanomboka nitsofoka tamina fifampidiniany tsy maintsy nitsofoka tamin'ny fifampidiniany de nitoy foana ny resaka io le tiako atongavana zany pasteur dia tsotra be ary zay no mahatonga antsika zanak'Andriamanitra tsy mila taitra ilaina ny vavaka matanjaka pasteur tsy rary maso no ilaina rehefa miatrika ady mamay anao na ady mafy ry mpijery an'ity fandarana ity tsy fitarainana no ilaina fa force matanjaka no ilaina hery matanjaka no ilaina vavaka matanjaka no ilaina jerinao farao izy ty i Mosesy sy Arona nge tsy nitomany zany na de nanamafonifony ary farao tsy andefa ny zanak'Israely na de nanamafonifony azy mpanjakany Egypta Mosesy sy Arona tena en forme tsara ary vonona ifanandrana tsara hatramin'ny farany natanjaka ny hery tao anatiny ary fatany tsara fa azopitena io za tena miteny an'reto mpijery fandarana reto pasteur rehefa tsy vitanao tamin'ny volanao tsy vitanao tamin'ny fahaizanao tamin'ny fahalalana olona ampidiro Andriamanitra zay le intervention divine resantsika amin'ity ray volana ty pasteur ampidiro Andriamanitra atanjao ny vavaka de courage fotsiny ianao atanjao ny vavaka de mahirizy ianao fa jerenao fa motsana ho azy reo pasteur motsana ho azy rehefa avalinao nininina herin'ireo midaraboka ireo pasteur Alvarez raha vo mitsofoka Andriamanitra midaraboka ireo efa nahita be da be an'izany any nisy tadidiko tsara mpitondra fanjakana ambony pasteur tena tsy haiko mihitsy halany am'le fiangonana tena le fiangonana misy any tena fa de halany le mpitondra fanjakana anankiray zay tsy teneniko moina ny toerana misy azy fa izy olona ambonimbony fa mahavariny pasteur fa niady tsisy afa-tsy Andriamanitra izy zany raha nitoerana misy azy de hoe tena ary na ny olona ao anatin'le gouvernement ary de mahalala azy hoe tena i olo ohatry zao ny lohany io
gravy be io fa ny ady zao tsy mahagravy an'io zany Andriamanitra aleloia tsy mahagravy etin'io zany Andriamanitra fa ho hitantsika eo fa ndeha ifampitsapy eto ho hitantsika eo zay mahery fa izy nanomana ny tetikady rehetrarehetra hoe aizany amelezana ny randriary malalery tena sy ny fiangonana herinandro melohany anapoany an'io izy no nipoaka voalohany napoaka an'Andriamanitra tonga de nianjera teo amin'ny fitantanana ny raraha azotonao ny tonga de niala ho azy efa nahita tamin'izany fotoana zany fanjakana anankiray teto Madagasikara fa tsy resahako hoe fanjakana izy fa efa nanomana hoe inona moa reto secte reto hita reto fiangonany reto ndareo tena tokony foananany reo fa tena nandratraky fepetra reo fa fotoana foy mialohany anatanterana an'iny izy no mitsofon'Andriamanitra teo azanao izy no mitsofon'Andriamanitra ny ala teo li zany efa rehetinao miomaninareo pastera efa zao ozy izy ny olona zany nresaka zao ny resaka mandeha ao za mihitsy nanatrika an'le fivorina fa amin'ny herinandro ambony io nareo raha tapabolana faravatarany ho avy ny taratasy anakatonana anareo nareo zaosozao tsy tia ny mainty mihitsy nareo tena zaosozao ho hitantsika eo ho hitantsika eo aroa ho hitantsika eo zay mitarapoka voalohany eo fa io herina vavaka io pastera matanjaka io fa tsisy mahakasika anao zany zanak'Andriamanitra tsy ranomaso ny vahaolana tsy fitarainana ny vahaolana mila force ianao mila force ianao hiatrehanao ny fahavalonao io ary zany ny any Mosesy tsy nikosomaso teo anolohan'ny Farao mihitsy izy a tsy nikosomaso mihitsy fa volo ny fandona aminao hatramin'ny farany ary tsy niangavy izy fa izy ndray ary no niteny eto jerena eo amin'ny andininy fahatelo pastera izy ndray no nitedina Farao ary Mosesy Arona vakio Farao ka nanao taminy hoe zao lazainy Jehovah Andriamanitra ny Hebreo mandra-pahovina no andavanao tsy haneriteny ao anatrehako alefasy ny oloko mba hanompo ahy jerena mandra-pahovina no andavanao tsy haneritena tena sangy ny olona miteny an'izany amina mpanjaka tany amboalohany izy ty i Farao sy izy ty Mosesy Arona jerenao ny ato amin'ny Eksodosy toko fadimy andininy fatelo ary izy reo lahy Andriamanitra ny Hebreo nefa neona taminay koa trarantitra ianao aoka andeha lalaka teloana ny efitra izay amony zavatra atao fanatitra ho an'ny Jehovah Andriamanitra ay fandrao izy amelana amin'ny arety mandingana na amin'ny sabatra jerenao ny izy reo lahy tamin'ny voalohany tsarantitra ianao sady le niondrikondrika ampy mampalahelo reny mihitsy mba avialao re zay mba andeha tsarantitra ianao zany io karazana fiangaviana sy fitalahoana hita ihany hoe mbola kelikely le forceny le herinany fa ateto izy tsy zany tsony ny feoan'izy reo lahy Mosesy Arona mandra-pahovina ianao ny tsy haneritena mandra-pahovina ianao ny tsy anaky anay mandra-pahovina ianao ny tsy anaky ny teniny Andriamanitra ay mandra-pahovina ianao ny anamafo zany hoe efa tena niakatra na degré ambonimbony mihitsy tsy mitovy le tamin'ny voalohany le misy fanajana tsarantitra ianao ry mpanjaka hoela vely ianao mba alefasy mo zahay fa tsy zany tsotro ny feo eto azanao nytiako tenenina amintsika rahalahy kristianina mpanompon'Andriamanitra amin'ny hoadinao io mandra-pahovina ianao ny tanondronondrika eo anolohan'ny fahavalo mandra-pahovina ianao no manaiky ho zogainy ny fahavalo mandra-pahovina ianao no ho andevojo ny fahavalo ho baikony ny fahavalo mandra-pahovina ianao no ho resy lava amin'ny ho aretinao io mandra-pahovina fotoana hitrakana zao pastera fotoana hitrakana zao ary zay le teniko zay le zavatra andresantsika teto zay zavatra tsy resinao de andresianao ary zay zavatra tsy ampiasainao de ampiasanao zay zavatra tsy voabaikonao de hibaiko anao ary zay zavatra tsy ho andevozonao de anandevo anao zay zavatra tsy resinao tsy maintsy anandevo anao noho zany io fahavalonao nanomboka napatahotra io fotoana zao pastera fotoana zao anangonanao hery de sahanao mitsangana am'izay eo anolohan'ny problema mandra-pahovina ianao ry volano ampijaly ah mandra-pahovina ianao ry vadiko no ampahory ah mandra-pahovina ny fampirafesana ny fijangajangana atao tranoko ato ny anapotika ny tokantranoko mandra-pahovina ny ditra-mbadiko sy ny toka no anapotika ny fiainam-pianakaviako mandra-pahovina ny potehany troso tena say izy reo lahy nitsangana teo anolohan'ny Farao tsy hitanao tsy le fitarainana tsony tany amboalohany izy reo lahy mbola nitaraina tany amboalohany izy reo lahy fiangaviana tany amboalohany izy reo lahy mbola teny malefaka fa teto am'izay mandra-paharovina
ary izy ndray nohatra mibaiko mandrapovina anao ry farao ny tsy anaiky ny tenin'andriamanitra mandrapovina anao ny tsy anelitena tena avaiky pouvoir miaraka amina pouvoir ary zany no ilaina ao anatin'ity volana misy atsika ty paster tena zany ny zavara hitsanganatsika zao hoe hibaiko ny problème mandra-paoviana anao nijanony eo an'loko ry problème miala anao mandra-paoviana ny olana ny mbola ibana ny lalako mandra-paoviana ny trosanao maso sa mialinareo mandra-paoviana ny fahantrana no ampijaly ah mandra-paoviana ity tokantranoko ity nikorotana ampy zay ny 10 taona nitondranao ranomaso ranambavy ampy zay ny 10 taona nitondranao alahelo rahalahy ampy zay ny taona maro nitondranao fahantrana sy fahafadiranova nitondranao zioga na nandevozan'ny olona anao nandevozan'ny volanao tonga ny fotoana hitsangananao sinao de mila mibotsiny eo alohan'ny fahavalonao ianao manomboka eto ampidaboka anao a fa tsy maintsy azerako ianao apaster alvares amin'ny toko fa foladiny fahenina de misy tapany kilo oatra hoe de niodina izy ka niala teo amin'ny farao marina tokoa zay tenin'ny paster zay hoe tamin'ny voalohany tokoa izy miralahy de nandady lady a niondrikondrika ny angavy fandriamanitra ihany no tompon'ny vahaolana paster de am'ty fitapany faharoa ity de zao araky ny tenin'ny paster zay de hoe niova mihitsy le fanatrehan'ny mosesy arona ny farao ary nisy lalàna zany eo amin'ny farao paster hoe farao rehefa mason'ny mpanompony de tsy mahazo mena lamosiny ianao zany rehefa mandeha mialo amin'ny farao fa miemitra manao marsarera zany ianao a de rehefa lavidavitra ery anao efa miodina kely anao ka tsy tazany farao vo miodina ihany keo anao mandeha fa tety mosesy arona tsy tia lalan'zay lalàny zay fa tonga de niodina teo an'tre farao teo mason'ny mpanompony teo nanehoana mihitsy fa hoe misy fahefana sy hery efa tia ny mosesy arona ane le hery de nasehonzareo teo mason'ny olona rehetrarehetra mihitsy teo mason'ny farao mihitsy zay de farao tena saiky tezitra farao tamin'ny fotoana hoe andao tapana ny lohany fa ny teny ny mpanompo farao hoe ory farao a efa simba ny eny Egypta rehetra sao de mba fantrika ao atsika reny lehilahy reny ka andao sao de mba azo anaovana arrangement de farao nanomboka nandadilady paster hoe atsovy ary izy ro lahy nanomboka nivadika andrasa teo hoe farao le netsyrefesy mandidy nanomboka nanaiky amizay eny ary fa ahoana sy ahoana moa fandehan izy ty kanjo izy mivadika tamiko andray andriamanitra ihany ny vahaolana farany satria zao andriamanitra nitondra an'le valala farao ne paster tsy nino hoe ho avy zany ny valala rehefa nitenenin'andriamanitra rehefa niteny farao mosesy arona hoe ory farao a raha vo tsy alefanao ny vahoaka ho avy ny valala farao tsy nino an'zany hoe ho avy ny valala tsy nanaiky am'zany hoe tsy mino am'zany aho izy kanjo nisy rivotra mahery avy any antsinanana nitondra an'le valala teo amin'ny tany de rakotra valala ny tany rehetrarehetra eo farao vao hoe tena marina tokoa fa andriamanitra marina momba andretra de tady vahaolana ny farao de tsy nahita vahaolana ny afarany a nampiatsa mosesy arona ihany niverina nandadilady tamin'ny mosesy arona ihany de zao nyteneny hoe mba hiangavio andriamanitra esory amiko ny valala efa nitady vahaolana trazatraizy izy fa tsy nahita vahaolana mihitsy ny afarany tao amin'andriamanitra ihany nisy vahaolana de andriamanitra ihany ko nitondra vahaolana avy eo nitondra rivotra zy ny tenin'andriamanitra andinny fa 7 toko fa 7 ary Jehovah natonga rivotra mahery indrindra avy any andrefana kosa ka nitondra ny valala ka namarina azy tao amin'ny ranomasina mena zany hoe andriamanitra indray rehefa nitondra le valala no nanala le valala rehetra ka tsisy valala itsony tao amin'ny tany Egypta andriamanitra ny tompony vahaolana farany a tsy maintsy nanaiky farao natina siny nandadilady tamin'ny farao tamin'ny mosesy arona paster zay le izy paster melohan'ny amara-paranana no ilazako atsika pino mpijery an'ity fandaran'ity fotoana hitsangananao amikery zao tsy fotoana andadizanao intsony na sanatry ny vava miteny an'ity teny tia mialatsiny hoe ilela-palady amin'ny fahavalonao tsy zay tsony paster ampy zay ataovy ampy zay nandadizanao teo anatry amin'ny fahantrana ataovy ampy zay nandadizanao nampitahorin'ny aretina anao misy am'reto olo reto nge paster tena nampitahorin'ny aretina nandritry ny taona maro hoe raha vo tsy mihinana kely le pilotra an'iny de hijanona tampoka amin'ny foko raha vo tsy mihinana kely le pilotra ao de zao nitranga raha vo tsy mihinana an'zao de ampitahorin'ny aretina ampitahorin'ny vola ampitahorin'ny fahavalo ampitahorin'ny tribunaly ampitahorin'ny tena tahotra foana ny ainanao mandra-paroviana mila mitsangana ianao
ary mandresy ny fahavalo manomboka eto pasteur Alvarez mila mitsangana ianao handresy fahavalo andresy géant eo anoloanao andresy zay nampahory anao andresy zay nampijaly anao andresy zay nanandivo anao andresy zay nampitomany anao ary mila say anao manao défi an'io problème io mandra-pahoviana zay ny fahasahinana nanany Mosesy Arona teto pasteur Alvarez ary de terina hitana hoe tsy takatry ny saina ny herina nanan'izy roa lahy reto sy ny fagagana vitany eto ampamaraparana pasteur iverenako le etapa amin'ny voalohany teny hoe tandremo manamafy fo za miteny an'reto mpijery reto pasteur impiry anao zay nangatakandro impiry anao zay nangatakandro io aretinao io efa nisy fotoana efa tena hoe tokony ho sitrana raha ny fanafodiny ny ampiasaina de zao ohatra miakiravy ny écho zao no milaza aminao fa tsisy ninino ao anatin'ny kibinao nefa ianao mahatsiaro misy biby lava mihinanao mahatsiaro misy zavatra mandehandeha ao ataonao ny radio ataonao ny analyse tsisy niny mandra-paharo viny ianao no namafy fo mandra-paharo viny ianao ny anidy fo sao de ho tara ny famindrapon'Andriamanitra momba amin'ny fanasitranana ianao ka sao de ny amonjena ny fanahanao sisa zay io pasteur ny mahavarinana misy karazana olona vitsivitsy za mba tsy tenako hoe be dia be entin'ny olona eo anoloanao io pasteur tena marary de efa za ndray misy fotoana efa mahalala ihany tena ho lasy ty olona ty ho lasy ty fa de zao ny famindrapon'Andriamanitra sisa no ataoko mba havovonjy ny fanahany de ny mahafinaritra maty tokoa le olona afa-kerinandro fa nafinaritra mba efa mivavaka izy aloha fa tsy maty tepisitro tokatsony fa mba mivavaka izy vao melohatry nafatesany mbola mbana ray afatra kely de mbola mbana vitany vavaka izy fa misy fotoana izy tsy anasitrana azo tsony Andriamanitra ka za re olona miantso anao ranambavy rahalahy matory no mbola maheno an'ity fandarany ty za mi pasteur fa mbola tsy tonga am'izay mbola tsy tonga any am'le hoe ho faty ianao afa-kerinandro fa de ho bataina azy sisa fa tena antson'Andriamanitra mbola anasitrana anao zao fandarana zao antson'Andriamanitra mahany ola anao zao fandarana zao antson'Andriamanitra maha problème zao fandarana zao no zany tapao ny hevitra andao anatona an'Andriamanitra andao anompon'Andriamanitra zay ngamba pasteur ndao aloha farana antsika ny fandarana androany makasiraka indrindra tompony nandrenesana izay fampianarana zay nampianarina ho anay fa mila misokatra ny fonay fa rehefa tsy misokatra ny fonay dia misy fotoana ianao indray no manidy azy nampianarina ho anay koa androany fa mila samitsangana eo anoloan'ny géant izahay ka tsy atahotra intsony zay zavatra natahoranay hatramin'izay tsy iorooro intsony am'izay zavatra nampiororo anay hatramin'izay fa hitsangana eo anoloan'ny sitrapotinao ta io ary tompo reto mpijery ny fandarana ta io reto raha lasenambavy reto zaminy fa izy fahasoavana ho ataotrinao ary ireo zay mitanondrika mitomany lava mitanondro dava zao ny fotoana hitsakany ary ampatanjaka azy misaotra indrindra tompo amen fotoana hitsakanao zao raha lasenambavy ripino malala mitsangana mahatanjaha aoka ho courage ianao tetina mitsangana ianao fa tonga ny fotoana andresenao ny goavana eo anoloanao andresenao ny goavana eo anoloanao ozy Mosesy matsy ny Farao i Farao zay nampitanondrika azy hatram'izay de ozy mandra-pahoviny ianao ny tsenetry tena i Mosesy ndray pasteur Alvarez no ny baiko no teny ka amin'ny sabotsoavy izao amafisoko kely ny loha hevitra satria tamin'ny herinandro ambony mo pasteur nanao mission kely tany faritantany ny tenako amin'ny sabotsy ndray mba eto Antananarivo eto hiaraka amin'reto mpijery reto mba hitondra vavaka spécial manokana amin'ny sabotsoavy izao izay vavaka araky nitoro teny teo raha malemilemy ianao tongava fahatanjaka ianao raha efa ao anatina ranomaso lava ianao de tena fakivina lava sy trosa lava sy tena problème mandefitr'olona fotoana hitsangananao amin'ny sabotsy anafitin'Andriamanitra hery ianao le izy nge pasteur tsotra be ny nandefa ny valala nge tsy Mosesy fa ny nandefa ny valala Andriamanitra ny nandatsaka ny avandra nge tsy Mosesy fa ny nandatsaka ny avandra Andriamanitra
nandefa ny vai ratsy ange tsy mosesy fa nandefa ny vai ratsy andriamanitra nandefa an'ireo loza rehetrarehetra reo ange tsy mosesy fa andriamanitra fa ny nanjarany mosesy de nitsangana fotsiny de nanao démonstration nitsangana fotsiny de nanao démonstration hoe atsangako ny tehana latsaka ny avandra anao an'izao a tonga ny valala manao démonstration fotsiny ka misabotsy ho avy izao zay ny ilaina mila lehilahy mitsangana ianao andriamanitra mila lehilahy mitsangana andriamanitra ary mila vehivavy mitsangana izy ho felona hery de andriamanitra miditra tsehatra any amin'io rafy vavinao zay ny reharety eo anatrianao mitazona ny vadinao nandritry ny taona maro amin'io trosanao tsy mety midarabika io amin'io fahantrana tsy mety menjery io am'ireo alahelo sy fahoriana tsy mety midarabika io ianao ny mila mitsangana de fa tafian'andriamanitra hery de hiteny amin'ny fahavalonao mandra-povina anao ny tsy anaka mandra-povina anao ny tsy darabika eo an'loko de andriamanitra mampianjera azy asan'andriamanitra le mampianjera ny fahavalo asan'andriamanitra ny nandatsaka vandra asan'andriamanitra le nandefa valala asan'andriamanitra daholo ny manapotika ny fahavalo fa ianao mila mitsangana ary zay ny atao misabotsy avy zao efa nambarako teto moa hoe manaova metimety daholo amy sabotsy aza manao akanjo manao mampalahelo ianao misabotsy avy zao aza manao mampalahelo mila mijidiny ianao zay zany izy paster tena démonstration hoe ato a ary za matanjaka ho asehoantsika amy fahavalo mihitsy ato a fa ampy zay ry fitroso misy fotoana manko ianao rehefa bokany troso sy le mampalahelo iny toetrany ohatra misavoritaka eto mampalahelo etezo tsara ny volonao de atao viety tsara mba tetina hitan'ny olo le netinety ianao netinety ianao rehefa raha ho avy ianao misaboty de efa niteneko teto hoe ataovy tahaka andreny de amonjy mariazy reny zany hoe akanjo madio tsara mihaja tsara montina tsara mendrika tsara za koa tsy miteny hoe ataovy jejojejo ataovy montina tsara tena aseho anao mihitsy zany amy fahantrana ilozako nareo ilozako nareo fa tsy hoe hiatika ny fotoana io anao de ohatrany akanjo feny fahantrana ihany mbola entinao fa raha azonao atao zay anananao tsara indrindra anaovana zay ny lazaiko tamin'ny fanentanana teto hoe raha manana tomobile moto entony tomobile mba aseho anao alohan'ny trosa hoe zany zery trosa fa mitsangana aseho anao alohan'ny fahantrana hoe entinay ny fiaranay tena anao démonstration anao eo alohan'ny fahavalo fa lehilahy vonona hitsangana ianao vehivavy vonona hitsangana ianao na inoninona eo anolohanao eo asa raha mazava zay paster mazava be tena mazava be zay paster fa de sorana ny tompo de efa metraka veloma reo ny fotoana izy io moa zany etsy amogoty andrefa nambojanary de etsy amy samafy tanjombato ambany atsimo paster sabotsy amy sivora marany izy io etsy amogoty andrefa nambojanary de etsy tanjombato samafy ambany atsimo ijidintsika eo alohan'ny fahavalontsika ary satsika ny anapotika ny fahefany am'ty indray mandeha ty tena motsantsika hatrany amin'ny faratony izy tany to paster tany tompo ela matopika